fa ho tanterahana ny enina aprily 7 sy 20 avizao azafady indrindra ny rodobe ho an'ny mpiasam-panjakana etsika izay entina anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena izay karakarain'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny AJF raha ao anatin'ity fanadadiana manokana nataony namana Norbert Rakotomalala ity ny ambangovangony izay etsika goavana karakarain'ny MJS sy ny AJF izay. Andray anjara mavitrika amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ireo mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny AJF. Araka izany dia ho tanterahana ny 9 aprily izao eto amin'ny tanànan'Antananarivo ty hetsika ity izay hetsika rodobe ho an'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny AJF no tomponatoka amin'ity hetsika ity. Tenako amin'ny solitaire AJF ma vice-président anazy izay misana momba ny lafiny teknika sy ny discipline. Eo mpanomana tokoa zay zao amin'ny AJF amin'ny top lalaovana 2019 eto amin'ny région Analamanga. Raha mahafantatry moa fa mifamandeha ny fanasana fa amin'ny 9 avril zao no fotoana anaovana ouverture officielle ny top lalaovana 2019. Ny fanasana moa dia efanay amin'izao makany amin'ny ministère tsirairay sy ireo institution. Ary aorinan'io zany ny daty io vao manomboka ny tournoi ny fananana eo amin'ny anivon'ny AJF. Ary amin'izao fotoana izao zany dia mihoatra kely tamin'ny heritaona fa ny vainqueur de coupe alefa aloha dia izay vao mandeha ny championnat. Ny antony moa rahantsika malala sa amin'izao fa mbola eo amin'ny volam-panjakana mbola tsisy misokatra satria mbola anatin'ny fanamboarana ny LFR ministère tsirairay avy araka ny resaka mandeha dia mois d'avril amin'ny volana avril vao misokatra ny vola. Dia alefanay zany ny vainqueur de coupe dia any amin'ny volana mai tsika no mai na fiantomboan'ny juin vao manomboka ny championnat mba ahafahan'ny ministère tsirairay mandrindra amin'ny fandaovam-bola satria efa tsisy moa ny vola tsy afaka atao ny fanendrana lalao rehetrarehetra. Misy ilay rodobe ho an'ny mpiasam-panjakana inona ny tenda tanjona amin'ny viso ohatrany ahoana ny zavatra iseho? Dia misy ho rodobe tanjakana moa atao amin'ny 9 avril io. Izy io dia mifanindry amin'ny andro iraisam-pirenena amin'ny fanatanjahantena izy io dia arahana amin'ny ministère-ny tanora sy ny fanatanjahantena ary izahay ao amin'ny AJF. Misy rodobe izy io misy fananana misy tour de lakanosy ohatra ny VTT sy ny azakazaka. Ary misy ny filaharam-be andreo mpiasam-panjakana zay afara amin'ny toerana anankiray mbola hojerevanao nao amin'ny palais de sport nao amin'ny gymnase amin'ny toerana anaovana an'izy io. Tamin'ny fotoana ity moa dia namena sehatra malalaka izy ireo andray anjara amin'ny AJF. Ohatran'ireo zany hoe ny Jirama, ny Analogue, ny Knaps, ny Hermad, ny Adema. Ireo moa dia atao hoe organisation zay hoe atao hoe semi privé. Ary ny talen'izy ireo dia mandalo amin'ny conseil des ministres. Dia izay misy zay afaka mandray anjara reo fa apetsaka tsara ny faritra ahafahanay manao mijery hoe iza tena piasan'ilay orinasa tokoa ve le mandray anjara. Mbola efa anjara azy ireo amin'ireo amin'ny DRH sy ny DAF ahafahanay manao fitilinana na fanamarinana ireo mpiasa ireo any amin'ny zareo tsirairay raha misy ny fitarainana. Araka izany dia anomboka tsy ela ny fananana régional ho an'Analamanga. Anomboka ihany koa ny fampianarana ny fanatanjahantena sy fahasalamana ho an'ireo mpiasam-panjakana tsy miatrika fananana eny an-kianja fa mijanona any anaty birao isak'ireo ministera isa-tokony.